Pan-African Ethanol Stoves and Fuel Alliance. Zaza sy vehivavy malagasy maro no miaritra isan'andro ny vokatry ny setroka avy amin'ny fampiasana adina azy kitay. Ary tafakatra 2 hektara ny alaringana isan-taona no io toe-javatra io. Vokany tsy maharaky intsony ny fanirian'ny ala eo anatrehany filan'ny tokantrano malagasy. Araky ny tatitry ny FAO tamin'ny taona 4 raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana manoloan'izany toe-javatra izany dia ahina oringana tanteraka ny ala ao anatin'ny 5 taona manaraka. Hatramin'izao aloha dia mbola ny 70 isan-jato mahery amin'ny tokantrano malagasy no mampiasa ny arina fandrehitra entina mahandro. Miteraka olana ara-pahasalamana ao amin'ny fitaovam-pisefoana ny fampiasana ny arina fandrehitra. Marihana fa aretina amin'ny tanalarana faharoa aorian'ny tazo mahatonga fahafatesan'ny malagasy maro rahateo ny aretina mifandraika amin'ny fitaovam-pisefoana vokatry ny setroka ao tokantrano. Raha mahafantatra ihany koa fa mbola lafo tsy takatry ny rehetra ny vidin'ny gaz. Ny solika fandrehatra nefa efa voapirofo fa tsy mahasoa ny fahasalamana. Efa misy koa ny biomasy saingy tsy ny rehetra no afaka misitraka amin'ny fampiasana azy. Mahasolo tanteraka ireo rehetra ireo anefa ny fampiasana etanol ary azona tombony betsaka raha tsy ilaza afasiny eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary ihany koa eo amin'ny ara-potoana ahafahan'ny renim-pianakaviana manao zavatra hafa. Raha momba ny akoranao sindresaka dia efa manana velaran-tany 27,9 sy 9 hektara volofary isika eto Madagasikara. Ho an'ny tetikasa etanol dia velarina 7,1 hektara no ilayntsika. Ny fampitahana dia tsara ny mahafantatra fa azo 12 kilao no ilaina amin'ny famokarana saribao 4 kilao izay mitovy amin'ny fampiasana etanol 1 litatra ahafahana mahandro sakafo iray andro. Ny taona 2012 nisy ny lalàna momba ny famokarana sy ny famarotana ny etanol fandrehitra entina ampiasaina ao tokantrano. Tsy resaka eto Madagasikara na eto Afrika fotsiny ity fampiasana ny ango voazavozina etanol ity fa efa maneran-tany mihitsy. Porofon'izany misy hatrany ny fivoriana tampony fanao isaky ny 5 taona New York, États-Unis. Ny taona 2012 no nisy ny fiona tampony farany tao New York. Tanjona napetraka nandritra fionana io ny amokarana fatana madio mampiasa ango voazavozina miisa 100 tapitrisa ary anisan'izany ny etanol. Ny taona 2012 teo efa fatana 450 tapitrisa isa no nampiasaina ka i Inde sy Chine amin'ny ankapobeny no tena resy lahatra tamin'izany. Misy isa-taona ny fiona nanaovana ny tombana ezaka efa vita sy ny tanjona mbola hotratrarana. Ny oktobra 2012 teo ary dia tany New Delhi, Inde no natao ifionana io. Ny fanaiky ny rehetra tamin'izany fa tanjona hotratrarina ho any Afrika ny amokatra ny fatana mandeha amin'ny etanol miisa 50 tapitrisa ao anatin'ny 12 taona. 3 tapitrisa eo no anjarantsika malagasy ao anatin'io feim-potoana io. Ho fanatanterahana izany fanahy izany dia nanoloka-hevitra hametrahana vovonana Afrikana i Madagasikara tamin'ny alalan'ny fikambanana FITI. Tanjon'io vovonana io ny hanamorana ny fanatanterahana ny vina napetraka ao any Afrika iray manontolo. Nisy arak'izany ny fivorim-be afrikana momba ny fampiasana ny fatana sy ny angovo azo avy amin'ny etanol. Na ny Pan-African Ethanol Stoves and Fuel Alliance PAESFA natao tany Ghana ny 5 sy 4 febroary lasa teo. Firenena 12 no nandray anjara tamin'ny fotoana natao Ghana io, izay nahitana ireto firenena manaraka reto. Ny firenena mampiasa ny fiteny frantsay nahitana ny Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso ary Madagasikara. Ny firenena amin'ny teny anglisy indray nahitana ny Ghana, Éthiopie, Rwanda, Tanzanie, Kenya, Nigeria ary ny firenena mampiasa fiteny hafa toa ny Mozambique. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are particularly pleased to be here today in Accra on the occasion of the opening ceremony of this forum dedicated to clean cooking and emergence case of ethanol. To that end,
I wish to express our sincere thanks to the government of Ghana to host this forum and welcoming all participants. As you may know, the origin of this initiative was the Global Alliance Forum held in India from October 24th to 26th, 2017. On this occasion, 50 associations, which I have the honor to chair, participated fully to all sessions and discussions on the challenges, the prospects, and the importance of clean cooking stoves and energies. Agenda in the social, economic, and environmental development of the country. By extension, the indoor pollution issue has become a global worldwide concern. We have had the opportunity in New Delhi to listen to Her Excellency Hajia Samira Bawumia's intervention on the importance of this film for Africa and her dedication to promote women and African youth entrepreneurship in the value chain. Indeed, the idea of creating a continental platform was born and has been shared with dozen countries which kindly joined the group. Samy miarany aiky ireo solontenan'ny firenena 12 ireo fa mila miaraka mandray antanana sy miaraka manatanteraka ny tanjona hotratrarina eto Afrika amin'ny fampiasana ny etanol mba hisorohana ny fandringanana ny ala sy fiarovana ny fahasalaman'ny ireny sy ny zaza ao an-tokantrano. Naneho faharindresendahatra ireo solontenan'ny firenena 12 ireo fa tsy tratra ny tanjona raha tsy miara-metana ny rehetra. Mila mandray antanana sy mijoro ihany koa anefa ny firenena tsirairay avy. Izany no antoka entina hampandrosoana ny Afrika. Ary tsy azo dovirana intsony ny fidirana amin'ny fampiasana ny angovo madio. Je suis très heureux ce matin d'être là, en face du coordinateur national, pour voir qu'est-ce que je peux trouver pour mon pays. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai suffisamment d'éthanol et j'en sais quoi faire avec. J'ai au moins, en 2017, produit 15 millions de litres et je n'utilise même pas 5% de ces 15 millions de litres au niveau local. C'est des exportations vers des brasseries ou des usines de pharmacie. Sinon, jusqu'ici, les 90% de nos cuissons se font au bois de feu et au charbon de bois. Nous remercions l'ancienne première dame de Madagascar pour cette opportunité que nous venons d'avoir, si vous voulez, ici à Accra, pour la création de l'Alliance panafricaine d'éthanol, selon la stratégie que nous avons ensemble avec les alliances africaines qui sont retrouvées à Accra. Nous pourrons mener un combat réel pour avoir des résultats et des impacts réels sur le terrain. My name is Shola Olopade. I'm a professor of medicine at the University of Chicago. And I'm happy to be here because for the past 10 years I've been doing a lot of research work to look at how we can mitigate some of the challenges related to cooking with firewood. We just completed a randomized control study that moved people from kerosene or firewood to ethanol. This is a very important platform, I think, where it's the perfect time for these type of advocacy platforms to be coming into the market and to have a strong unified voice to speak on behalf of cleaner fuels, cleaner cook stoves, greater impacts, political will, best practices, and everything that comes of bringing a really robust, comprehensive, and rigorous market forward so that these type of cleaner technologies can scale and that we can benefit as many different diverse populations as possible, as well as affect the livelihoods of women across countries across Africa, as well as other countries that we're trying to work within. So it's a great pleasure for the Global Alliance to be here, and we look forward to participating in the discussions, and we wish all of the best of luck to the program in Madagascar as well as to this platform. Nandritra ivotony koa no nifidianana ny filoha hitantana ny Pan-African Ethanol Stoves and Fuel Alliance, PAESFA, mandritry ny 3 taona manaraka. Voafidiny ireo rehetra tonga nanalitra ifivoriana ho filohan'ny PAESFA, i Ramatoa Rajoelina, filoha mpanorona ny fikambanana fity. But by popular acclamation,
we have a chair to chair the Pan-African Ethanol Stoves and Fuel Alliance in the person of the former First Lady of Madagascar. Antony nandrisika azy antsoroka izao adidy lehibe izao ny fahitana ny voka-dratsy efa notanisaina teo aloha teo izay mitarika hatramin'ny fahafatesan'ny zaza sy ny vehivavy. Ny fiarovana ny zaza amam-behivavy sy ireo marefra teo no nahafantarany maro ny fikambanana fity izay tariny. C'est un honneur pour moi de présider pendant ces 3 années le Pan-African Ethanol Stoves and Fuel Alliance. Je demande donc à chaque pays ici présent de bien vouloir se référer aux prévisions établies sur le potentiel de marché global de l'éthanol combustible. Comme vous le savez, la pollution intérieure des ménages tue autant que les guerres, les épidémies et les maladies diverses. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, rien que dans mon pays, à Madagascar par exemple, la pollution intérieure des ménages affecte la santé de nos familles, l'avenir de notre génération, la déforestation massive à raison de 4 millions d'hectares par an, l'économie et le revenu des ménages. J'espère qu'à travers ce programme, nous allons pouvoir enfin atténuer la souffrance de millions de familles au niveau du continent africain, en substituant les réchauds traditionnels, utilisant le charbon et le bois de feu, par des sources alternatives comme l'éthanol combustible. Je lance donc un appel solennel à tous les représentants des pays ici présents et aux autres qui nous entendent de nous rejoindre dans le cadre de cette Pan-African Ethanol Stoves and Fuel Alliance qui a pour ambition de favoriser l'entrepreneuriat féminin, les jeunes et l'insertion des groupes minoritaires dans une approche inclusive. Unissons nos efforts et nos moyens au profit de la protection sociale, la préservation de l'environnement pour le développement durable de notre Afrique. Osons exprimer que nous avons une seule vision et parlons d'une seule voix pour l'avenir de notre Afrique. Je vous remercie de votre attention. Taorin'izay naseho nandritry fionana tangana io ihany koa ny sary famantarana ity fivolana afrikanina ity. Ho an'i Madagasikara manokana, eto no hanomboana ny tetikasa amin'ny alalan'ny fananganana uzina mpanodina ny fary ho lasa angovo-maitso etanol entina ampiasaina amin'ny fandrahoana sakafo. Ankoatra ny famoronana asa teraka izany, dia ahafahan'ny tantsaha mahazo tombony mivantana amin'ny volony vokariny ihany koa ny tetikasa toy izao. Azo asa noho izany ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana. Tsy hijanona ho an'ny malagasy irery anefa ny tombontsoa amin'ny fananganana ity fivonana afrikanina ity, fa ho an'ny fampiroboroboana ny toe-karena sy ny vehivavy manerana ny Afrika ihany koa. One voice, one vision, one economy, one Africa. Africa for the Africans. Na hoe, feo iray, fijery iray, toe-karena iray, Afrika iray, mba ho Afrika ho an'ny Afrikanina. Izay raha teo no teny filamatra mamaritra ity fivonana paesifa ity. Tsy ny salasala, tsy ny tandro asasarana noho izany Ramatoa Mialy Rajoelina, fa ny lofo mba anehoany fitiavan-tanindrazana sy ho fitsinjovana ny taranaka faramandimby. Tsy ho ela dia ho tafatsangana ihany koa ny tahiry afrikanina ho an'ny éthanol na Fonds africain pour l'éthanol. Ho fanampian'ireo mpandraharaha sy tanora amin'ny fananganana orinasa manerana ny distrika eto Madagasikara io tahiry manokana io. Araka izany, azona tombontsoa marobe ny fampiasana ny éthanol amin'ny fahandroana sakafo. Ahafahana mamorona asa hatramin'ny roa tapitrisa ny fametrahana orinasa mamokatra éthanol sy manamboatra fatana. I Ramatoa Mialy Rajoelina zany no malagasy voalohany tantana vovonana manokana toy ny Pan-African Ethanol Stoves and Fuel Alliance, PAEFSA. Izy ihany koa zany no vehivavy afrikanina voalohany ny antsoroka eo andraikitra filoha ampandrosoana sehatra manokana toy ny fikirakirana ny éthanol io. Pirofo ny fandraisana andraikitra ho fampandrosoana ny indostria maitso sy fampandrosoana maritra aty Afrika noho izany ny sehatra toy itony.
Miantsony rehetra iraha matoa miala rajoelona mba hirahina ao anatin'izao tetikasa izao. Ny fandraisan'ny rehetra anjara misehatra toy izao mantsy no ahafahana maneho ny fitiava-tanindrazana, firaisan-kina, fiomborana fijery, izay ihany koa no ahafahana mametraka ny Afrika ho an'ny Afrikanina araka ny targetra ny Pan-African Ethanol Stoves and Fuel Alliance PAESFA.